Tsarakitra ny fivorindry izay nokasain'ny vondrona mapara no tontosaina tetsy amin'ny Foibeny tetsy Antaninarenina nampiantso mpanao gazety avy hatrany moa tetsy amin'ny Buffet du Jardin Antaninarenina trany Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu ministra ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy sady mpandrindra nasionaly ihany koa izany vondrona izany. Antso ahy amin'ny telefôna ny Madame Christina Zanmasoa nilaza hoe aleo ahemitra amin'ny manaraka ary tokony ianao izy ma coordonnateur général ianao no manao ny fiantsona satria izay ny voalazan'ny règlement intérieur ny mapara izahay hitanareo dia mapara ary sy mbahoaka dôly misy 3 mahery ny isanay fa 4 ny tonga androany zany hoe ny majorité zany dia miaraka aminay izao ny zavatra atao androany saka hoe misy fanakalozan-kevitra amin'ny zavatra madinidinika ao anatiny mapara zay tsy mampitovy hevitra sanatria tsisy ady akory fa zay fanakalozan-kevitra zay ilaina zay fa zahay ireo kosa dia mbola mamafy anareo fa tsy manaiky ny hiditra amin'ny fanoerana na opposition ary manohana ny filoha hery Donald Mampianina zay zany tsara mazava amintsika rehetra zay zavatray fa so dia misy mandikavilana hoe teo zahay dia nihemotra fa hisy ny fivoriana ary ny keny Ramatoa Christina Zanmasoa zay hoe ianao izy amin'ny coordonnateur général ianao no tokony manao le convocation rehetra amin'ny assemblée générale afaka herinandro eo angamba président Rajoelina hoe manday tsara amin'izay fivoriana mbola tsy fantatry misy ka zareo mbola misy ankilany vory ary raha misy hevitra tapaka zany dia hoekenareo mbola hitantsika eo zay hevitra tapaka zay satria iraisan'ny rehetra nge io hitanareo fa voalazan'ny règlement intérieur ny mapara dia roa isanisany amin'ireo antoko politika sy fikambanana politika zay misy ao anatiny zay no composé atao hoe assemblée générale ka raha tsy feno ireo dia tsy mahatapaka ny assemblée générale dia zay zany dia bureau national no mitarika zay tahaka zay zany le izy mbola iraisanao ve zany ny coordonnateur général hatramin'izao mbola zany no coordonnateur